Nanamafy ny antso nataon'ny filoham-pirenena moa ny sombambahoaka voafitao Avaradrano Andrianitanjo Benjamin miantso ny mpampianatra ao Avaradrano izy mba hiverina an-tsekoly. Nanamafy ihany koa ny sombasolo mavombahoaka fa zo ny mpampianatra ny mitaky ny zony fa tokony hojerena ihany koa ny zon'ny ankizy izay tokony hianatra. Avaradrano dia mahita ny zavatra izay efa natao. Zany fisandratana zany ene le hoe ao anatin'ny telopolo taona fa manomboka izao ary efa tena mahazo an'izany fanombohana zany fisandratana zany isika zay ambany fitarianao Andriamatoa filohan'ny Repoblika. Tsy eto amin'ity toerana ity ihany ene no ahitana sekolina vozona tahaka an'izao raha ny groupe Viseo no tenentsika fa ao Avaratra ao koa ao Ankadikely lafy dia ny CEG zay navoarina ihany koa ary nolotokanantsika Andriamatoa filoha amin'ny fotoana mahamety azy zay anerana tamin'ny groupe Viseo ihany koa tarian'Andriamatoa Moustapha Iridji ary mbola betsaka ny zavatra fanabeazana zay nataontsika fa ny teny lazaiko amintsika vahoaka eto Tokandroany vahoaka misolo ana Avaradrano sika ary solom-bava-bahoaka na Avaradrano any mahaiza makasitraka mahaiza mijery ary mahaiza tsy ho voafitaky ny reteny zay everina fa mety hitondra antsika hitsipaka tsy handeha amin'izany fampandrosoana handeha amin'izany fisandratana izany ary mbola mafisitro ny teny teo aloha ho antsika namana mpanabe rehetrarehetra eto Andriamatoa minisitry ny fanabeazana isika mpanabe tsy maninona tahaka io ny tombontsoantsika fa aza atao takalonaina ny zahoaka ny zana-bahoaka malagasy mifofotra ny ray aman-dreny mampianatra an'ireny ankizy ireny mifofotra ny ray aman-dreny ampianatra an'ireny ankizy ireny zay manao zay metya ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-pirenena hanomezana antsika ny zavatra ohatran'izao dia sanatry ny vavaladiny lela ve dia voarebirebin'ireo tsy mba matahotra an'izany zavatra vita izany dia manjary tena hitona antsika tsy hianatra sanatr'izany ohatra mpampianatra Avaradrano fatako tsara ianareo tsy ianareo tsy hampianatra ary tsy ianareo tsy eto Avaradrano tsy hanao taona fotsy ny fampianarany ty taona ty ampianaro anala fanadinan'ireo fa mila ianteha indroso amin'izany fahafitany ny fanadinan'izany